faly miaraka aminao indray ao anatin'izao fandinina ny loha hevitra manokana mahakasika n'Andriamanitra mpanakanto izay efa nahitantsika ny fomba fiasa teo aloha ary hotohizana amin'ity fotoana ity indray amin'ny alalan'ny loha hevitra fahatelo izay manao hoe Andriamanitra mpiahy. Andriamanitra manana toetra miahy ny voariny. Alohan'ny rosotsika landalina kokoa ary dia manasa anao indray iombona amin'ny vavaka izay hotononona ivavaka isika. Tsy mitsahatra misaotra anao izay ray tsara indrindra izay an-danitro ny fahafahanay mbola mahita ny asanao amin'izao fiainana izao. Isaoranay anao koa ny mbola fahafahanay mifampatsiaro fa zava-dehibe sy manandanja eo amin'ny fiainanay izany asanao izany. Koa melova lalana mandrakariva tompo amin'ny alalan'ny fananao masina ny amin'ny teninao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iverina kely isika amin'ny toy ny fanambarana izay hitantsika tao aloha. Izy toko voalohany ka andininy voalohany ilay hoe ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny voalohany zany. Dia ny andininy faharoa misy fanambarana toy izao hoe ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Aizana ny tambony lalina ary ny fananan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Tsy afaka mamaritra zany tsika zao hoe ohatry ny ahoana zany hoe tsy misy endrika zany. Ilay izy rehefa voabary hoe tsy misy endrika sady foana. Raha azo pakapana zany tsika manao hoe ohatrohatry zao zany ny endrika zany tsy misy endrika zany dia tonga dia tapahany mihitsy manao hoe sady foana. Zany hoe tsy misy azontsika hofaritana mihitsy zany. Fa Andriamanitra nanomba tambony rano. Fa andao jerentsika ny andininy fahatelo. Io izy hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Inona re no zavatra mahaliana antsika ao anatin'izany fanambarana izany hoe hitan'Andriamanitra ny aizina izay misy, aizina ny tambony lalina, endrika tsy hita izay hamaritana azy, fahafoanana no misy. Efa hitantsika tany aloha moa hoe Andriamanitra dia manana fahefana mamorona avy amin'ny tsy misy, mankaminy misy. Ary ny zavatra mahafinaritra dia zao hita taratra sahady amin'ny alalan'ity hoe Andriamanitra hoe misy mazava ity. Mazava moa zany no azo ambara hoe io zany ilay famoronana, dingam-pamoronana anisan'ny voalohany nataony. Hita taratra amin'io sahady fa tsy hijanona eo ny famoronana izay ataony fa hitatra. Raha tsy ilaza fotsiny tsika ny amin'ny maha-olombelona tsika. Ataoko ao anaty farango kely hoe isika izao mantsy eo amin'ny fahitana ny fahafahantsika mahita zany lalan'ny maso dia zao. Tsy afaka mahita isika raha tsy ao anatin'ny mazava. Indray ianao variana mieritreritra hoe mahita foana tsika io na alina aza. Fa matoa mbola mahita. Indrindra afaka manavaka zavatra amin'ny alalan'ny maso dia satria misy mazava kely manampy antsika. Fa tsy tonga amin'ilay fitenenana malagasy hoe tsy possible mihitsy ny hoe mahita ny masontsika nefa tsy nisy mazava. Ity dingana nataon'Andriamanitra eo famorona ity zany izay mametraka sahady ny antsoina hoe vision-ny famoronana natao an-tsaina dia efa mahita fa rehefa amorona ny olona izy dia efa ao anatin'ny planina miaraka. Inona moa zany ny filaza azy ao anatin'ny vina ny famoronana mihitsy rehefa manao izy hoe misy mazava. Zay aloha zany dia ampy ilazana sahady hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tsy mitsapatsapana, mitsatotsatoka hoe ohatrany tsy nety kely iny fa hovako ohatr'izao indray. Fa izy zany tonga dia mipetraka mihitsy ny vina hatramin'ny farany. Zay ny mahampanakanto azy.
mampiasa ny talentany izy ary hitataratra zany miasa manomboka ao anatin'ny fahazavana izy zay ihany koa no teboka anankiray hita manandanja ao anatin'ny fanambarana io zao mantsy fantatsika tsara am'izao androtsika izao fa rehefa nanao ny mazava izy a dia tsy hoe foana akory maizina verina tsara lay izy a raha mamaky ny eo amin'ny genesis io isika fa nilaza fotsiny izy hoe tsara ny mazava misy lesona lehibe ao anatin'izany ina ny antsony satria ny vinan'Andriamanitra eo amin'ny famoronana dia tsy hoe zavatra atao fotsiny fa misy zay le nambarantsika hatramin'ny voalohany hoe misy kanto ao izay ao anatin'ny vinan'Andriamanitra dia izao tiany sahady ny ahafahantsika mahafantatra fa ao anatin'ny fahazavana no ahafahantsika mankasitraka sy mahita ny ankantony ny asan'Andriamanitra. Mahafinaritra fa ity fahazavana ity ihany koa no ahafahantsika mahazo antoka ao anatin'ilay vina mihitsy moa zany ny hoe natao aharitra ihany koa zany ny voariny fa tsy natao hoe mandalo fotsiny dia foana indrisy moa no fahalalantsika vao avy ny resaka ny mahakasika ny famonjena isika indrisy fa ny tanjon'ny fahavalo dia anafoana sy ahafongana mihitsy ny voarin'Andriamanitra kanefa isaoran'Andriamanitra fa amin'ny fomba kanto no entiny manavotra n'izay atao hoe fahavoazany taranak'olombelona izay ity voary misy antsika ity a izay mbola ezan'Andriamanitra tehirizina mba ahafahany mitahiry dia hitataratra amin'ny fomba namoronana izany araky ny lohahevitra hoe Andriamanitra pia dia misy fanamafisana ity misy fotokevitra anankiray fotokevitra mino an'Andriamanitra izy io a ilay antsoina hoe deisma zay manao hoe Andriamanitra aloha dia namorona misy fahefanany mamorona io ilay antsoina hoe Andriamanitra fa izao rehefa nataony ny famoronana vita ny famoronana dia lozany eo ilay voary a dia mamelo tena rereo mitombo rereo miaina rereo miezaka etsiketsika manao zay azony atao zay le fomba fijery ho antsika kosa dia tsy ohatr' zany ny fatakarantsika amin'ny alalan'ny fanambarana ny fomba fiasan'Andriamanitra fa Andriamanitra raha namorona izy dia miampy ny hoe miahy ny voariny izy fanontaniana apetraka aminao hoe tsapanao ve fa mbola eo anilanao mandrakariva ny tompo Andriamanitra tsapanao ve amin'ny toe-javatra misy fa tsy hoe nalefa ny fotsiny zany fa manaraka miahy antsika izy indraindray mety misy toe-javatra zay entin'ny fahavalo anakonana n'izay fomba fijery zay rehefa tena sendra zavatra anankiray tsy nietrerina ary mety taiza marina ary Andriamanitra tamin'io ohatra ny mieritreritra zany isika hoe tsy teo izy eo izy ny fomba fijerin'Andriamanitra teo amin'ny fomba hitondrana atsika dia mihoatra noho izay mety ho seho an-javatra hitatsika manodidina atsika miahy atsika mandrakariva izy nanomboka hatrany amin'ny fanapahan-kevitra hoe amorona alay fisarasaina fotsiny ane hoe tafiditra ao anatin'ny programan'Andriamanitra zany ny fisitsika ny fisiko ny fisinao nao mety miainga fotsiny hoe za moa zany efa nitsika raha teo moa dia efa zay raha tsy efa tonga amin'ilay fazy hoe conscience isika efa manomboka conscience zany ny olona ray manomboka mahafantatra izy hoe zaho lehilahy zaho olombelona zaho zanaky ihanina any zany tsika vao manomboka ohatrany hoe tena mahafaka misaina fa ny talohan'izay ahoana Andriamanitra ny miandraikitra n'izay ary ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny ahatonga atsika ao anatin'ny fitomboana sy ny fatakarana ny mahizy atsika ny fisiantsika zay tokony hanandanja eo amintsika tsirairay avy tsy manao fahadisoan'Andriamanitra ka manao eo
tena ohatrany tafamorona ny rangahy anankiray ty reo rabe ty fa efa nisy moa izy ka ataoko ahoana. Ny olombelona mety otratra ny fanenenana toy izany sy ny endrikendriny isan-karazany. Fa Andriamanitra dia tsy manao fahadisoana mihitsy eo amin'ny fisianao sy ny fisiko. Misy antony ary tokony hankasitraka izany isika. Zao no fanambarana. Andriamanitra hoy izy ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny 5. Dia zao ny fanambarana mpanao Salamo. Andriamanitra ianao mahalala na dia ny adalako sy ny heliko aza tsy miafina aminao. Mety hitentsika hoe tsy za zany fa ry zareo tsy mivavaka zany. Mety azo pakapanahy koa tsika eritreretra hoe tsika tsaratsara kokoa noho ny hafa dia hoe normal kosa hitan'Andriamanitra ko reny ara moa ny ataony. Za raha mahita ny ataoniko. Fandrika iny satria ina ny antony. Za mihitsy zany ambara izany. Rehefa maky an'io teny io sika zay ombonantsika mpanao Salamo dia mampahatsiaro antsika fa fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo hatramin'ny tsipirina hatramin'ny adalako. Ny heliko isaorana ny tompo fa manana drafitra tsara raha sitrakisika ny amin'ny fafana manavitra antsika izy. Fa izao misy antso atao amintsika amin'ity fotoana ity. Ary hoentsika mbavaka raha teo zany antso zany. Satria inona ny antony? Matoa Andriamanitra nanao ny mazava ho anisany voalohany teo amin'ny famoronana nataony dia misy lalana tia nitondrana antsika. Ao amin'ny Jaona 2:20 dia izy manao hoe raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanak'iny mazava. Io fanambarano io dia sady antso izy io. Satria arakaraky ny roson'ny olona eo amin'ity tontolo ity sy ny mahabetsaka ny zavatra eo amin'ny manodidina. Raha tsy ilaza fotsiny tsika hoe ny karazana haizina eo amin'ny manodidina zay misy fa tsy hoe tsy misy dia mety ho tratra n'ilay antsoina influence negativa isika. Ilay karazana hery miasa mangina miainga avy amin'ny famaizinana amin'ny endriny maro isan-karazany. Kanefa zao aza adino fa Andriamanitra efa nanao ny mazava. Antsoina isika araka ny voambary eto hoe raha mbola mahatsapa koa ianao fa misy ny mazava azonao araisana zany ananana izany dia inoy matokiana zany mazava izany. Satria Andriamanitra miainga avy ao amin'Andriamanitra zany. Mbola fahefana manavotra antsika zany. Mbola fomba zay entin'Andriamanitra aretantsika. Na dia misy aza ny aizina eo amin'ny ilany. Satria ny tanjona dia hiverina amin'ny fomba ny vinan'Andriamanitra ny amin'ny namoronany antsika dia ny mahazanany antsika. Sitrako ve ny ahita ao anatin'ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampanakanto azy fa misy zavatra tokony ahatonga ny eny hatramin'ny selantsika raha ho finaritra ho feno fifaliana ao anatin'ny tenantsika ao araky ny fantatra mbary eny amin'ny information eritreretra zany hoe misy an'ilay antsoina hoe endorphine, karazana tsiranoka iray zay mipotra miteraka fifaliana, hormone de bonheur moa le izy. Mahafaly miteraka mahatonga ny olona ho miramirana mandrakariva. Eny vao maraina dia efa mitsikitsiky. Tsy karazan'olona hoe fo maraina izy efa tonga dia aizina no bana eo amin'ny fiainany. Fa mifampivavaka isika. Misy antony io dia ny fitehirizan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny mazava, antsoina isika mba araika an'izany ary ino ny mazava zay efa eo amintsika. Andao hoentsika ambavaka izany mba ho fanandramana sy zava-misy eo amin'ny fiainantsika, ahitantsika ny fomba fiasan'Andriamanitra zay kanto eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay.
satria miariary amin'ny alalan'ny asa izay tanterahanao eo amin'ny fiainanay fa sitrakao raha andeha mandrakariva eo amin'ny mazava izay. Tario lalana, arovy amin'ny aizina ary aoka ny fiainam-pananay tompo mba hamikitra eo amin'ny fanandramana tianao hitondrananay tsirairay afy. Maro ireo karazana aizina eto amin'ity tontolo misy anay ity fa aoka hankasitraka sy mifikitra ary hamikitra mandrakariva amin'ny fahazavana izay ianao zany tompo ko mampianaranay ary tsy hijanona ho hiainao anatin'ny fahazavana fotsiny izahay fa manjary ho tonga fahazavana ho any manodidina izay miara-monina aminay. Tompo malalo sitrakay raha mba ho tanteraka sy zava-misy eo amin'ny fiainanay zany fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.